ireo zavatra anankitelo mitranga rehefa lavitra an'Andriamanitra ianao. Voalohany, lasa olona mora kizitina, olona frustré, olona tsy manana joie de vivre, olona mangidy, ninona zavatra atao, ninona zavatra ananana, fa tsy misy joie de vivre, tsy misy épanouissement, mifankazara amin'ny tsito dia hiadana nareo. Rehefa lavitra ny tsito ianao dia lasa mangidy ny fiainana. Zany rehefa lavitra an'Andriamanitra. Faharoa, lasa olona mpitsaratsara ny hafa. Dieu n'inspire jamais la haine. Dieu n'inspire jamais la haine. Lasa mora sensible amin'ny fahalemeny hafa sy ny faratsiny hafa. Rehefa lavitra an'Andriamanitra ianao dia lasa mpitsaratsara ny hafa. Andriamanitra tsy mi-inspire anao ankala sy juger na iza zany na inona fahalemeny. Fantelo farany, lasa meratsy ianao, lasa ratsy saina, lasa ratsy fitondratena, lasa ratsy ny interprétation anao, lasa ratsy le style de vie anao, ratsy ny habitude anao rehefa milavitra an'Andriamanitra ianao. Hoy izy Davida, ny eo akaikin'Andriamanitra ihany no mantsara sy mampetya. Ry namako, rehefa lavitra an'Andriamanitra tsika dia miala amin'ny antom-pisa itsika. Rehefa lavitra an'Andriamanitra dia lasa frustré, tsy misy joie de vivre. Rehefa lavitra an'Andriamanitra tsika dia lasa petsara velatsi, lasa hypocrite. Mampavray atsika, mampavray chrétien atsika dia olona mifandray amin'Andriamanitra, olona mifamatotra sy mifikitra amin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Mba ohatran'ny Davida anie zasy ianao amin'ity 2025 tia, tahina manokana ianao. Amen.